Araky ny fatatsika moa dia tao anatin'ny folo andro zay a nivory ny filan-kevitry ny tanàna mikasika ny atao hoe fivoriana ara-potoana voalohany zay nandinaisana ny tatitra manokana nataondra matoben'ny tanàna sy ireo mpiara-miasa aminy. Tao anatin'izay folo andro zay a dia nandalo tsirairay teo anivon'ny filan-kevitra nanomboka ny tarindra matoben'ny tanàna zany a miaraka amin'ireo tale maro samy hafa zay tompona andraikitra sy manana andraikitra isan-karazany atao anatin'ny tanàna Antananarivo. Teo koa ny ataontsika hoe organisme rattaché zay nanazavazava amin'ny atsipiriny ny zava-bita nandritra n'izay taona 1994 zay ary namiteny nireo sakatsakana mety misy tsy nahalavorary tanteraka ny zavatra zay nokasaina dia teo koa ny fanazavana ny ataontsika hoe fanatsarana ny ho avy zany zavatra rehetrarehetra zany dia ny very ny filan-kevitry ny tanàna fa nahafapo amin'ny ampahany marina fa misy ny ataontsika hoe sakany eo amin'ny etomanana na be dehibe za ny eritreritra no zavatra rehefa zay zavatra zay no mipetraka dia tsy maintsy misy ihany ny lesiko ny fanampinana ny subvention zay nylazain'zareo tao dia tsy nisy mihitsy ary tsy tonga mihitsy hatramin'izao zany nefa dia tsy ny raviravi-tanana zareo rehetrarehetrareo hitatsika maso ny zava-bita fa mivoatra ary miandalana ny fanatsarana ny tanàna na Antananarivo. Betsaka ny eritreretina fa mbola ho atao dia iverina fa reny zavatra rehetrarehetra reny dia ahitantsika vokan'iray amin'ny tatitra manaraka. Tao anatin'izay fivoriana ara-potoana voalohany zay koa no nandinihina zavatra maro raha tsy resaka afa-tsy ny resaka tatao-ketra zay napetraka amin'ireo mpitatra eto tanàna Antananarivo. Io dia nisy fandinihina akaiky nataon'ny mpitatitra tamin'ny mpanatanteraka mpitantana ny tanàna sy ny filan-kevitra. Rehefa nijerena moa ireo zavatra rehetrarehetra eo dia mifanantona ihany ny hevitra. Ny tiako marina eto fotsiny zay zavatra nangatahan'ny mpitatitra sy ny zavatra rehetrarehetra ny dinihina tao anatin'izay fivoriana maro ny arahana tamin'ny mpanolontsaina sy ny mpanatanteraka izay dia mifanantona akaikikaiky ihany. Marina fa tsy maintsy misy ihany ny fisondrotana satria lanja miakatra ny fiainana nefa koa misy ny zavatra tsy akambotiny reny ary tsy ambotry ny janany ka dia hita ny marimaritra iraisana amin'izay sahala amin'ohatra hoe fangatahan'ny mpitatra zao tsy andohan'ilay droit d'agrément amin'ny taxe civil ny verina fa mitombona ihany mandra-pahatonga ny tena fanatsarana amin'ny resaka hoe fitantanana sy fitaterana eto amin'ny tanàna Antananarivo ka dia ny foanana iny fa kosa ny any amin'ilay hoe droit de visite zay contre visite zay angatahan'ireo mpitatra ireo tsy azo ekena fa tsy maintsy mindrotsaka amin'izay satria io no antokaina tsy azo ifandinihina mihitsy zavatra io ary io koa ny entana natsarana ny tontolo ny fitaterana mba hananatsika fitaterana mendrika an'izany tanàna ny Antananarivo izany. Ny dinihina teto koa reo fametrahana an'ireo mpivarotra eo amin'ny ataontsika hoe esplanade eo Analakely ireo dia misy moa na amin'ilay fahapetraka ny tanàna Antananarivo dia ny kena ny idiran'zareo misy 900 izy ao anatin'izay lamina mikasika an'ilay ataontsika hoe lot numéro 1 aménagement ny projet d'aménagement ny esplanade zay zavatra ny dinihina teto koa mikasika ny tany zay anyrenana nireny sehatra asa maro sahala amin'ny
nosy be Mahamasina lay vinavina ny tanàna Antananarivo mba hanana rafitra efa mipetraka na infrastructure dakay ho an'ireny trabony reny rehefa tonga ny loza fa tsy isaky ny misy loza mipotra zay vao ikoropaky tsika menakavy. Dia izany no dinihina mikasika ny toerana eny Akorondrano izay nomena lalana ny mpanatateraka zany iroso ikarakaran'izany ka manomboka any amin'ny tany izay anorenana azy aloha no tsy maintsy jerena voalohany dia misy alalana zany efa nomena azy iroso amin'izany zavatra rehetrarehetra zany. Sahalala amin'izay sy izay ny zavatra ambangovangony ny dinihina tao nandritra 10 andro iveriko fa zava-dehibe ny vita ary miroso amin'ny tsaratsara kokoa sy ny mendrika koa ny tanàna Antananarivo ny mpitantana eto amin'ny tanàna Antananarivo miaraka amin'ny mpikambana maro ato anatin'ny filahakevitra ny tanàna.